Any antsiranana indray ny masony rehetra amin'izao ankehitriny izao satria fantatra fa tena misavorovoro ny toedra raha any antsiranana any taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna izay natao farany teo iny izay isan'ny miteraka resabe mo ny zava-mitranga any an-toerana any amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe aiza tokoa no tena misy ny ben'ny tanàna izay voafidy ary lanim-bahoaka tao antsiranana amin'izao fotoana izao no mbola tsy nandray ny fahefana amin'ny mahaben'ny tanàna azy izay fa toa nanendry PDS ny ao antsiranana mba hitantana n'izay tanàna antsiranana voalohany izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny savorovoro any antsiranana any no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa miloha ny idirantsika amin'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto kianja ny barea raha ny vaovao amin'ity herinandro ity no andrasana ao Madagasikara ilay iraka manokana avy any amin'ny FIFA hijery ny kianja ny barea miandry tanteraka ity fitsidiana sy ny fitsirihana atao amin'ny fotodrafitrasa ity ny rehetra satria dia hitantsika amin'izany no hahafahan'ny kianja ny barea handray indray ireo lalao iraisam-pirenena tsy ivana fa misy teboka maromaro no nangatahan'izy ireo hasiana fanamboarana sy ny fanatsarana efa niezaka ny fitondram-panjakana malagasy nanatanteraka an'izy ireo ka antenaina fa ho vaovao tsara no hivoaka ny fanantenana rehetra dia ny ho afampanadinana amin'izay ny kianjan'ny barea izay avetrany dia handray lalao hihaonana amin'ny barea sy ny kintana mainty ny Ghana amin'ny 14 martsa ho avy izao emonaty indray nanao fanambarana ireo tompon'andraikitra ny filaminana ao anatin'ny emonaty tsy azo atao intsony ny miankanjo na mivarotra ka tsy nazahoana alalana ny fanamina miaramila na izay mitovy endrika amin'izany ny antony satria betsaka ny olon-dratsy manao fanamina mpitandro ny filaminana rehefa manao ny asa ratsiny ary misy koa ny misoloky ho mpitandro ny filaminana tsapa koa fa mirongatra ny fivarotana anireo fanamina maramara ireny eny amin'ny tambazotra-tserasera na eny an-tsena mihitsy aza io ny fanazavana nentin'ny lehibe ny emonaty tamin'iny andro ny omaly iny ka nilazany ny handray andraikitra izy ireo ho any izay mbola minia mandika ny lalàna hisy ny fanentanana atao ao anatin'ny 5 andro izany hoe manomboka tamin'iny andro ny omaly iny hatramin'ny sabotsy ho avy izao aorian'izay dia tsy andefitra ny tompon'andraikitry ny filaminana fa hanasa azy entanina arak'izany ireo mpivarotra fanamina miaramila ka tsy nazahoana alalana mba hampitsahatra tanteraka ny fivarotana an'izany entanina ihany koa ny olom-pirenena rehetra izay tsy ankanavaka tsy saloatra intsony ny fanamina mpitandro ny filaminana izany eo amin'ny resaky ny fiakaran'ny vidim-pianana indray ho an'ny Madagasikara tato anatin'ny 2 taona tato tena henjana ny fiakarana misy elanelana be mihitsy ny zavatra ny iainan'ny malagasy tamin'ny 2 taona lasa sy ny ankehitriny raha mbola nahazo charbon iray famatrarana ohatra ny 200 ariary tamin'ny 13 dia efa tafiakatra 500 ariary sy 900 ariary izany ankehitriny torak'izany koa ny anana raha mbola nahazo anana tapaky ny harona ny 500 ariary tamin'ny 2 taona lasa ampy ho an'olona efatra mianaka mandritra ny tontolo andro dia efa iray fehezana sisa izany ankehitriny efa mahatratra 500 ariary ihany koa ny iray kapoaka amin'ny vary amin'izao raha mbola nisy 700 ariary tamin'ny 2 taona lasa ny vovotsira amin'ny sachet plastika sisa no hanitsy ny akabidy eny antsena eny amin'izao fotoana izao nalaza be mantsy tato ato zay ny savorovoro eo amin'ny resaky n'ity voka-pifidianana izay nahitana fitsimbadiana ambony ambany ity rehefa nivoaka izany vokatra fifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny ary isan'ny miteraka resabe ihany koa ny zava-misy any amin'ny distrikany Vatomandry iny amin'izao fotoana izao satria
tsy manaiky hatramin'ny faran'ireo vahoaka manoloana an'izay fitsombadiam-bokatra any an-toerana izay ka naneho ny heviny mahakasika an'izay moa ny depoteny Vatomandry Ramatoa Sofia Ratsiraka nilaza mazava tsara izy raha naneho ny hatezerany nandritra ny tavatafa izay nataony manoloana ny fiarovany an'ireo vahoaka izay mitaky ny mangarahara sy ny rarin'ireo raha ny fanagadrana sy ny fitifirana ny vahoaka no hitanareo mpitandro filaminana fa fahendrena sy mety dia ireto izahay tifiro ho izy hatrany inoko fa tsy fahendrena izany ho izy raha namarana ny teniny mbola ao anatin'izay savorovoro izay hatrany any antsiranana voalohany any amin'izao ankehitriny izao izay tena miteraka resabe ary any daholo ny masin'ny mpanarabavao amin'izao ankehitriny izao manoloana ny raharaha izay fisamorana any mpampianatra iray ao amin'ny université ao antsiranana ao tamin'iny androny omaly iny lehilahy iray antsoina hoe Radovola Rakotobe izay fantatra fa mpampianatra ao amin'ny université IST ao antsiranana sady mpampianatra ao amin'ny polytechnique no niharany fisamborany mpitandro filaminana ny maraina ny omaly iny teny amin'ny lapan-tanàna ny commune ambonivohitry ny antsiranana voalohany raha ny angom-baovao dia nanao video ny antso ny vahoaka mba hihetsika hanositra an'ilay fanendrenina ny PDS izay voanapetraka tao an-toerana ity mpampianatra ity tamin'iny androny omaly iny tamin'ny valora maraina ny fotoana ny fanomezany amin'ireo namany tamin'iny androny omaly iny izy rery nefa no tonga mialoha teo amin'ilay toerana tokony ho tamin'ny fitora maraina teo eo sady mbola nanao en direct ihany ny fitakinany Zony Diego no anton'ilay hetsika no kasain'ny Radovola Jacques Johnson izany hoe ilay bentanana Jean-Luc Jovjozar no tokony hipetraka eo ho izy fa tsy rary ny fametrahana aneo PDS io ho izy hatrany raha naneho ny heviny amin'ny fiarovany ny safidy ny vahoakany Diego manoloana an'izay teritery mahazo ny bentanana izay lanim-bahoaka tamin'ny salanisa ambony dia ambony tao a Diego izay midika araka izany fa tena mafana dia mafana ny toedra raha any Diego any amin'izao ankehitriny izao taoriany izao fisamborana an'ity mpampianatra ao amin'ny université ao Diego ity izay niaro fantatra sady miara-momby nantoka amin'ny bentanana izay voalany ao antsiranana voalohany ao satria izy dia isany manakaiky any bentanana Jean-Luc Jovjozar amin'izao fotoana izao nefa raha nanantena fa ho maro ireo izay hiaradia aminy hidina teny an-dalambe izay dia tsy nahitana olona nefany nidina teny an-dalambe raha tsy izy irery ihany fa ireo tanora izay niandraindrainy sy nantenainy fa ho tonga eny amin'ny lapan-tanàna dia tsy nisy tonga teny an-toerana na ny iray aza ary na dia misy teo tonga teny an-toerana aza raha vantany vao nahita fa voasambotra ity lohandohan'ny mpisorona tamin'izy ireo ity dia iny fa tsy nisy nipoitra intsony ireo namany sasany izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lazy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa